misy koa le kapoka lava za tsy mitena afaka poana mihitsy izy a fa le kapoka lava zany efa ataoko anaty fonoteny tsy mipasotsony amin'ny salataona ankizy io fa miresaka aminy reseo lahatra miresaka izy akasitrozy zavatra mba vitany mizara vitany ampianarana mety miteny ianao nandritra ny trimestre hoe ianao mianara fa ianao ny tonga ny bulletin avy any mety 10 moyenne dia akasitrao izy zao a io ny moyenne anao fa raha ohatra ianao ka mianatra tena mianatra mahavita tsara lavitra anao io ianao le zanakahivavy anankiray izay a dia ohatrany tsy tako mihitsy zany zay fomba anaovako azy amin'izao teneniko izy zaho rehefa ampianarana alohan'ny karazay a dia mivavaka tsy voatery hitan'ankizy rehetrarehetra hoe mivavaka ianao fa miondrenao na ianao foana mafantatra zay fomba ataonao hoe fa mivavaha tonga ny zareo zany isaky ny vavolana sy tapany a dia vakansy izy dia tonga ny otiny avy any dia ozy izy za mantsy azy hoe tokony havita tsara io ianao fa ianao tsy concentré jereo a miteny mpampianatra hoe variana mikarakara ny hafa foana ianao ao ampianarana fa ianao tsy vitanao dia ianao efa teneko hoe mivavaha dia ozy izy za mivavaka ozy izy fa tsy haiko mihitsy hoe maninona ny jovan'ny jesosy le izy fa misy ankizy amboniny foana zany dia tsy zakany mihitsy le izy dia za mety mivavaka koa izy fa sady mivavaka izy mianatra izy dia ohatra mitsesy lahatra mihitsy izy amin'izay fa izy zany mihevitra fa olona manokana mihitsy sika ny adventiste any dia olona tena manokana mihitsy dia rehefa mivavaka za dia tonga dia vanin'Andriamanitra foana sy aminy dia sahirakirana mihitsy amin'izay zanako izay fa zaho miezaka foana manolona azy hoe tsy Andriamanitra manampy a fa ianao koa mila mianatra foana ianao fa tsy hoe milalao ianao makiboky ianao dia azo bonnote ianao fa mila mianatra ianao akasitrao izay vita dia ampio izy a mba amin'ny ezaka tokony ho ataony io misy teny ao amin'ny éducation hoe tsara ny mangataka no mibaiko a na maniry ny fankatoavany a dia vokatry ny safidiny fa tsy ny fanerena na tsindretao aminy mazava-be le izy angamba tsy afavaiko tsony io fa azitsika ny tinabara hoe aloha azavao aminy a ny antony hitenenanao azy a ny antony anakananao azy a dia zao avela izy ana safidy atory anazy nefa ny volonety ny vokatry ny safidy ataony amin'ny salataona io a azona explo io ny ankizy raha vao tsy tamanao am-piangonana amin'ny salataona io dia tsy récupérable tsony tsy mitafaverinao am-piangonana tsony izy a mandra-palehibe ataovy izay atonga anazo tamana ao amin'ny fiangonana ho an'ny responsable ny explo dia manova programme mahavariana mihitsy ao am-piangonana atamana an'ireo ankizy ireo amin'izy tia mampiasa ny vatany dia tamin'ny fiangonana taloha zany mitarika ny explo mbola tsy vadina pasteur tamin'izay dia ny zavatra nangatahako tao amin'ny komite fiangonana dia izao aloha ny explo a manadio ny fiangonana mandritry ny taona esaka ny zoma izay a dia tonga ao am-piangonana mianatra riva ny ankizy a fa zao tonga ao am-piangonana fa tena faly mihitsy ny ankizy mahadio mihitsy ny fiangonana tsy ahitanao raha vohatra hoe misy ankizy explo tsy hitanao hoe ametraka vonina voatsinefy a eny anatin'ny eny amin'ny fitoerana baiboly eny tena saropiabe amin'ny fiangonana izy a amin'ny fotoana io fa io izy tsy ho ampiasainao vatany fa avelanao amin'izao fotsiny am'fitafy zany dia efa tsy tamana aloha izao mpiangonana satria tsisy fampiasam-batanao dia maika koa ny programme ao amin'ny fiangonana tsy mahaliana azy
dia maika izy a tena tsy hofamana ao amin'ny fiangonana amposio izy a hiditra ao anatin'ny fikambanana amin'ny fanontaniana eo amin'ny fefany akizatry volanteo akizatry miaraka ny volanteo hoe manano tompo ny fitiavan'izeny miaro andreny koa izy manotra an'izay dia eo amin'ny vavavy mivoka amin'ny ray akaikindrany kokoa zany dia manao toebata zany dia ny ray foana milaza zay dia fantaina hoe mety zany misy ka exceptionnel mety tsy hoaraka amin'io le ankizy a dia manahoana le ankizy zay ny problème-le ankizy le zay fa mety ray amareo fana mahatonga le olana tianaraka ny zava-dehibe raha tsara zany izy a tsy manaraka andreo le izy izy aloha zany zao hoe sona fetsakany amin'ny fanontaniana tsy misy mihitsy sy ny hoe à 100%. misy fitian'izay hoe l'exception confirme la règle mety misy l'exception fa ity omena ty zany a dia tontolo a izy rehetra le izy ka raha ohatra ka izay le izy moa mifaolana efa mandeha ho azy le zany satria raha mirona any amin'ny rainy le izy dia ny rainy mamerina azy amin'iny am'ireny ka efa mirona any amin'ireny izy dia manahoana zany izy omaika zany tsara le izy ao tsara le izy raha ohatra nay mirona any amin'ny rainy izy a any amin'reniny a dia alefan'le reniny mba hatsapa ny amin'ny rainy ny tena teo hoe le zaza tsy misy tsony le kapoka eo amin'ny salataony tena mety dia zao antsoa izy rehefa misy ditra taony dia miresahinao aminy tsy kapohana izy fa zay vao mivavaka izy ianao hoe tena tapa-kevitra hiana amin'io tsy amerina an'io dia azay vao mivavaka izy fa ho hitantsika fa tena ranomaso be ho an'le zaza iny fotoana iny izy no asaina mivavaka ao anazy a dia ianao koa mivavaka ao anazy fa le kapoka zany tsy dia mety marary mafy aminy a ny kapoka ataonao aminy iny rehefa kaponao izy dia hitomany tsy nenina ny amin'le zavatra tsy nentina ataony a fa amin'le kapoka marary no mampitomany azy fa raha vao zay ny atao dia tena ho hitanao hoe tena mangirifily izy a amin'le zavatra tsy nentina ataony dia mirary antsika anana fitaizana mahomby to eo amin'le fotoana manomboka amin'ny 0 à 7 dia makeo amin'le ana iny zany resaka kapoka zay ny zany tiako anontanina hoe na ny fanjakana na amin'izao fotoana zao moa dia hoe droit des enfants tsy azo kapohana ny zaza dia nefa ny baiboly koa miteny hoe zanaka tiana fitsitsona rotaka azy dia ahoana zany tsika amin'izay fotoana satria zany hoe fianarana le izy dia hoe efa tsy ilay antsony misy tokoa hoe zay mikapoka zay fa hoe maresaka foana na dia le zaza manomboka le amin'ny 0 misaotra betsaka ny fanontaniana madamo baiboly aloha ny teny ny zazatiana tsy tsitsiana tsorakazo fa izy tsy miteny hoe ny zanaka tiana dia vilesina kopay azika le izy ina le tsorakazo moramora tona sahaza raha jerentsika zany a dia zao tsy mety ny manao visa papa na visa maman le hoe dia tena manao amina azy minoa fa ilailay ihany zay le tsorakazo zany a ho any amin'inona ho any amin'ny fanotsiana ary tokony hifanentana tsara amin'le izy ifonakorinatrean'andriamanitra fa za zany mba tianana ny zanako tena mba hoe rehefa miteny papa zay dia zay nanana be mainty a sainko ary lasa doko matetika amin'izy fa tena mialatsina nampinamiko raha zay le teny filaza azy fa mama no miteny koa hoe tsy miteny aloha ianao zay koa mantsy ny fitezany rehefa mikapoka ohatra ny daty tsy mi-intervenir amin'ny mamo rehefa mikapoka amin'ny mamo tsy mi-intervenir daty fa hitako hoe tena nalay mihitsy le zanako lahy 13 ans zao mifoana sa tsy mifoana
tsy mifona mihitsy izy tsy mifona mihitsy izy na mandeha mandeha fa reraka fotsiny ahy mikapoka zany mikapoka andena mikapoka mitefaka mitefaka mitarehany teny satria nisy libretisy teny da rehefa vita mikapoka any tsy foto am'samo malahelo io fa ina ny tena problème tsy fona hoe tara fofona izy voakapokako teo asan zay vao manino zay vao tonga sany hoe tsy hainy akory le dikan'le hoe mifona ka zao ny tena dikana rehefa mifona io le tsy kapohana tso zay dikana izy aireo izy de mifamia zay roa fa nanomboka teo a tsy mikasika azy tamin'inona tamin'ny maitso ary tena tsapako hoe tsy mikapoka ny maninona fa rehefa niovo raha ohatra ka mikapoka manova ny ombony efa niovo sao nozy nareo satria ny maninona fa saka mandeha de kapoha ny ankizy zany tsy dresena fa éduqué ny alika ny maninona dresena fa ny olona éduqué izy eto zany a zava-dehibe ny manarakytsika ny crise n'adolescente ina moa le adolescente adolescence ary mahafinaritra amin'izy tia ohatra le teny gasy ny tena mifanaraka azy io adolescente maninona tokoa zany izy maninona sainte izy io izy ny tena anglisy hoe dream rêve io izy ny maninona ny sainte io ary ny tontolony eo de fa anomboka an'inona anomboka iova raha tany amin'ilay kely izy a 13 taona de lahy any ny namany mivavy any ny namany vavy fa eto am'izay zany de maninona mifanohitra am'izay azonareo lasa maninona tsy olana miaraka amin'ny vehivavy tsy olana miaraka amin'ny lahy ary eto no azo lazaina hoe efa manomboka mampatahotra n'inona ny fitezana satria nahoana moa arak'io dia sainte mipetsaka tsy dada fa efa maninona efa mitady mitovy amin'ny dada tsy neny fa efa maninona mitady mitovy amin'ny neny efa miteny efa vaky feo efa misy inona efa misy songotra ireo zavatra miseho amin'ny mahavehivavy azy de maninona efa mipotra avokoa any ka de efa nieritseritra manandrana ny inona ny hodada sy ny de jerenareo fa eo amin'io azy io ny tanora tsy accusé firemina eo troisième seconde izy eo première terminale efa manao philo izy fa manao informatique izy dada tsy mahihany zany mama tsy de mianatra an'izany de iza mihitsy ny zany ny dada za ny dada azonareo izy raha mbola ohatra 7 taona de dada ny dada dadanay dada fa rehefa manomboka maninona manomboka eo amin'io izy de ny mampalahelo fa ataony inona am'izay ny dada ataony hoe bainina azonareo efa manomboka tsy maninona izy zany mitady zay mientraka ny toeran'izy toerany dada eo amin'ny dada eo zany ny tena zava-doza amin'izy io ny vatany efa araka le teny sainy mahay ny dada mahay noneny manandrakadrana mivoka misotro monsieur maquillé ianao tsy manome volana azy hoe ty ividiano crayon cile sy ny namany a fa mahazo any fotsiny izy any am-pianarana karakenao hoe fa ahoana ary ty taizany mahita ny vola mahita vola izy mety omenao goûté izy fa tsy any am'le goûté tsony ninona ny vola fa efa mivadika inona vadika sigara vadika consomme kely
mivadika crayon-sile, mivadika lokomena, mivadika vernis à ongles, dia gaga ianao. Ary raha tsy mety ny fitaizanao ny fifandraisanao dia isinona amin'izay anomboka eo ny conflit de génération. Satria dada ny teny hoe tamin'ny androko a tamin'ny andronay araha azo takanao zao a mbola tsy zao ny nataoko de eny averiko ndraiky izy tamin'ny andronareo tsisy iPad, tamin'ny andronareo tsisy iPod, tamin'ny andronareo ka nisy telefôna normal ako de manomboka maninona ianao mangiry ianao satria ohatrany maninona ny anazy ohatrany marina ny asa. Eto zany raha ohatra ka zay fampitahana izay fotsiny lizy de zao manomboka me maninona ny antsana, manomboka mangotana me lalina ny antsana. Génération 2011 non tsy haiko moa zany filotoana 2000 tsy fantatro hoe filotoana izy zany zao de petraka izay zavatra zay. Inona ranao atao azy io satria tena manahirana mihitsy. De zao nyteneny manao ianao a izy maninona, manao ianao izy manampy, manao izy ianao manampy, manao izy ianao mijery. Zany hoe tokony aninona zany amin'ilay zanakao amin'ny taontaona io anao tokony maninona tokony izy collaboration étroite zany tena fifandraisana inona relation étroite fifandraisana akaiky mihitsy tena atao vinona mihitsy izy. Za zany zao manomboka 13 ans zanako lahy fa tsy mbola miteny azy mihitsy ny hoe andaotsika miaraka, ataotsika orlahy, ataotsika orlahy. Zany hoe fa manomboka maninona zany zao miprépare ny terrain ho an'ny zanako lahy hoe tena dada neka inona mama, satria mety miteny izy hoe dada tsy dada satria efa fa tena tiako tenena hoe tiano tsapany hoe dada namana. Ary namana rehefa namana io mantsy miteny de maninona izy io tena misy hery manintona andeha ho alizay sy ny namako de eo zany ny tokony ampidirinao izay zavatra zay. Tsy fanabeazana ny fibaikoana na ny teny fampitahorana sy ny fampitahana. Tsy mety tsony zany ho an'ny zanaka maninona ny mampitahotra. Nisy fotoana tena nteniko ny zanako hoe bon raha vao tsy afaka eo de mifankahitsitsika potra avy any dozo eo midozo izy zao avy eo ah za midozo zany tany aminay a voaroka ny dikany normal zany satria tany amin'ny université parce que raha vao 12 de moyenne de mody atetanindrazana tena ny ady mafy misy 12 zany maro zanako mody zany ianao ty 12 mahazo ino tableau d'honneur tsy mamely ianao ka afaka satry afaka afaka satry afaka adimio hitanao le izy raha vo zay zany hoe fampitahana sy ohatrany hoe fanondrina de manana n'inona izy manana ny avaly izy. Eto zany de zao ny zavatra tsara iny zao ohatra ny anazy no tena ino ohatra ny tena tsara indrindra hoe ohatra dada ohatra neny eo fiainana. Mananjoky anankiray a izay hiteneniko anareo fa nangalako lesona azo ohatra hoe tsy de mivavaka loatra le zoko fa nahita ny zanany anankitelo a fa tena reo zanany anankitelo zao de tena akaiky azy telo menada ary tena hitany mihitsy hoe namany lay vehivavy zany zao 27 ans ano any 27 ans mbola tsy manambady izy fa isaky misy zavatra de any amin'ny dada manontany conseil na lay zandrina lasa ny lafiny le zany dia nanao ny ingénieral de lasa nanao ihany fa isaky manao zavatra dada papa ao zao deuxième papa le raha tian'olo izy a ianao ny mety miaraka aminy anaona nefa izy azao resaka de eto hitanareo le fifandraisana am'izay fotoana zay ohatrany hoe
voaro ianao a voaro lay zanakao izany a le resaky teo ozy hoe ampio izy afatatra fa ny ray aman-dreny ny solontenan'Andriamanitra raha manao araka ny sikapon'Andriamanitra izy ireo ka ny fitsipika izay antsain'izy ireo ho toavina dia an'Andriamanitra eto zany dia zao raha tiatsika ny zanakitsika tena mba hipetraka amin'ny toerany a dia zao ataovy vinony ianao ataovy ho exemple ny ianao ataovy hoe exemple ianao fa raha ohatra fa azy zana ny ohatra hoe ny fahalalana mety maninona izy mihoatra lavitra noho ianao izy tena mihoatra lavitra noho ianao izy raitsiko ohatra ty ary tena zava-misy a le zanaka izay maty ny souris ty zao ariko izy io 75 000 amitenako azy dia ariko dia zaho za hoe io rimikiny a ho ariko izy io fa mba tsy io sao dia mba vitanareo kity amtao dia avy miasa mba jerevykely papany izy io tsy raha ohatra ka mamety aminao fa nisy eny zany izy io fa nanino fa vitany vita ahoana mozy izy tena vitanao félicitation tsy ay misaotranao fa ay ianao ty mahay zavatra mihitsy miankorasiko izy dia zay zany zao rehefa ohatrano rehefa misy zavatra ohatrany tsy dia metimety dia maninona io ny majereo fa ny zavatra anankiray aloha dia tena tsy havananay mihitsy dia ty zavatra anankiray dia ty tsy azoko tiany tsy mbola azonao tiany io satria iezana loatra ny vidiny fa nytenena amizy zany hoe omeo toky izy a dia confieo izy a dia zao akasitrao izy fa hitanao a fa tena anisan'ny faly ianao a amin'izay zavatra izay asehoy azy eo fa ny zavatra rehetra fezy ny lalàna avokoa ary lalàn'ny fitiavana ny manao an'izay raha manao an'ity ianao itino ny seho raha manao an'itsy ianao io ny vokany zay zany tena mila inona mihitsy zany ny zanakitsika amin'izao fotoana zao mila resaka mila serasera ny zavatra misy signaliny madame etsy izy hoe le foza akasary anareo fa sary fampiasany mivaty nandeha ny renina foza sy ny renina ganagana miresaka dia ozy ny reniny foza hoe mba mety viaky mba alefako any aminareo zanakay fa mampalahelo sady manderaka mihitsy nijeren'io zanakay eto rehefa mandeha dia manao an'izao hitanareo mifandeha ny fozany manao an'izao dia manao an'izao dia ozy ny ganagana hoe tsy manina mafalefaso any amiko e dia nakana izy dia nampianariny le renina ganagana foana dia naseho ny jery any koa ninona natao an'ilay zanaka ganagana rehefa mandeha dia manina milahatra mahitsy tsara jereny dia malasa koa le renina le ramatoa ganagana zany manjery tao an-tranon'le fosa gaty izy fa ny vadin'le foza le foza raha zany sy le foza vavy rehefa mandeha dia manina mirirana dia ozy izy hoe zao atia averiko aty aminareo zanakindre dia foana vitany averiko ka fa hoana kenareo vady araha iny ka hoana ny zanakareo no andeha izy kenareo vady araha maninona mirirana manao an'izao dia hoana ny zanakareo ny terenareo aninona fotsiny zao no ahitsy ainy ianareo fa inona mihitsy efa fomba mampanao ny anareo ka dia zao ko le izy ny tena tenenina dia zao lalay tokoa mihitsika ohatra ny tianana hoe zanaka maninona lamina aotsa fa jereo ny inona jereo ny ao an-tranontsika hoe manahoana manahoana miainika avy ao amin'ny tokantrano zany ny zavatra rehetrarehetra dia hoy ny fanambarana hoe ahoana ny tokony ho fifandraisana ary zay ny amarana antsika azy ny tokantrano izy dia tokony ho toerana fiarofana ho an'ny tanora toerana izay tokony heverana ireo adalany amin'ny faharetana sy ny fahelena ao amin'ny bokyny madamo eto amin'ny éducation ny tokantrano io zany dia toerana maninona fialofana rehefa tonga ao izy dia matsiary maninona
mianoka fa zay hoe ny tena zava-misy tsara vao tonga ao izy de inona kidrakiitra tena manatra izy izy raha maman'izao zao ve mitablianao vovoaka no tsara ao la miteny hoe tandre mitabli io maloto a verina ray tsy vitanina loto fa nanino rovotra hitako mihitsy zany a tena zavatra zao vao niala tao an-trano de zao ozy mamany andehana aloha menaka e andehanao amonjy lasy ny exploit ny tomasina io zanakoa zareo tsara barao tsara inona ozy nareo zavatra an'izao tout à fait le contraire an'izao vaky ny lohana ary tena vaky mihitsy ny problème koa za tsy nahita an'le izy fa tonga de taty aminy telefona ansanako ahoana zao zao miteneny mamana ahoana zao miteneny mama za tsy maninaka fa nafinaritra zany rehefa tonga de tsisy inona mihitsy tsisy tena io le vao niteneniko anao e mafy anao tsinty fa de io zany le hoe zay nanino io no izy a zay nataonao alohany a de io fa tenenina fotsiny anao hoe amsisa mba maiza manino maiza be eto zany de tokony tsapo amihitsy ny fa nananao betizy ary izy rehefa tonga tao an-trano de nanaoana na tsiaro ino na tsiaro voray hitanareo le zanakadala tsy nisy mihitsy ny ao ary ratsy rehefa mitombo teny tsy miteny hoe zanakadala io zany hoe le zanaka endry satria raha dala izy tsy nalala mivery fa noho izy endry de nanino miverina izy fa rehefa nijereny izy iny a tsy nahita mihitsy zavatra nataony dada no azy hoe io ne rehefa teneniko anao hoe zao anao zao jere vo nety lotonao hoe volonao tsy mibango tsy efa misy ao izao tsisy ny tena izay ary ianao zany efa mansiso ao tsy nisy ny tena izy mbola misy vangenao fa izandry tsy anao an'izay hitanareo le izy eto zany a de zao ataovy mihitsy ny tsapany fa tsy misy toerana mamy sy tsara indrindra afa-tsy aizy ao amin'ny dada sy mama avy ny mahatonga ny olona mitomamy rehefa tena tsara ny ambiansa ka namaty izy de zao hialao amin'izy hialao amin'ny dada sy mama hiditra amin'ny toerana anankiray mbola tsy fantatra de zay ny mahatonga azy saotra ny matahotra ny alambaty mbola mba misy mitaka ny tao amin'ny dada sy mama ave eto zany a zava-dehibe ho atsika izay zavatra ny andrasany zanaka amiray aoka sika ho toy ilay ampianaritsika rehefa mampianatra hoe aza mandaiky de aza mandaiky fa nandray tsika miteny hoe aza mandaiky fa tsika ny tena mpandaiky inona misy mitady io de teneny hoe tsao izy aza mandaiky a mantseny raiky izy efa mandaiky a tsy teny jesosy izy any mampianatra azy mandaiky tsy haiko hoe mety akahofatrano zany tsao za moa tratran'izay matetika rehefa misy ana de ozy ny zanako paster izy io amin'io a asehoy ny tenanao ohatra velony sika titeny anakaveo il n'y a pas de mauvais soldats mais ce sont des faux généraux tsy misy soldat ratsy zany e fa ninona ny tena ratsy général tsy mamely ny ataony général any no ataony izy atsaotony soldat zay a ny zava-dehibe eto izy hoe toetra ara-panaro vao fahaiza manao tsika tsy dokotera na mpanao fiara tsika ray aman-dreny nandray mantsy ny dokotera de ninona diplôme fa tsika inona dady tsika mamy tsika eto azany de teny rehefa miditra amin'ny varavarana isika pasteur de dada zay zao dady rehefa miditra ny varavarana nareo reny tsy mpampianatra tsony fa inona mama ka raha ohatra miditra amin'ny aniny aloha de zao miditra amin'ny varavarana ianao tonga de mitsoraka avy any ny zanako atao vo nanaovako anao zotsy fa hoavy fotoana tsy tsoraka aminao ntsony ny zanako ary rehefa tsy mitsoraka ny zanako malaino anao hoe fa izarane zanako ny tsy mba maninona
za zany tenitena rehefa miditsy mivaravarana dady ianao voalohany, rehefa miditsy mivaravarana vady ianao, rehefa miditsy mivaravarana reny ianao, rehefa miditsy mivaravarana vady ianao. Aza entina antsony hoe zany ampiasan'ny aminy, za ampiasan'ny consultante na consultant, rehefa miditsy zany vady ianao, maman ianao zay. Ka eto zany a dia zao tsy mitovy amin'ny dokoterintsika. Aoko tsaroana fa olona sika ary olona ninona zany hoe mety aninona mety anao erreurtsika dia aza kivy amin'izany fa mbola olontsika kanefa tsy mijanona eo. Ray aman-dreny mpanelanelana tokantrano mila toetra masina sy manokana izany, nefa aoko tsaroana fa mbola eto ambonin'ny tany isika tandremo. Aza miteny mihitsy hoe nareo dia tsy mataka ny zanaky amina, nareo dia tsy mataka ny zanaky amina, jere vao nereny fa mety ho valiny no mety ho teny ko manina moa raha reny no alainareo ato dia zay fa miaratra. Azonao le izy io aloha nomen'Andriamanitra azy ao dia zao raiso a izay zavatra izay evero ny fahalemeny ary toy izy miteza eo amin'ny toerana, ny toerana izy ao mitano ny fisoronana. Aoka sika ihany koa rehefa nanao fahadisoana eo anatin'ny zanakitsika dia maninona samy tena za pastera fa tena nisy fotoana ny teneniko tamin'ny zanako lahy mifona ho ahy fa nanao erreur satria nokapiko fotsiny zanako kanefa rehefa nazavainy a tsy avy taminy aminy erreur dia naninona zany nanao erreur mifona fa ny zavatra hitako taminy tsy nanometsiny ahy zany fa mifaminy zavany tao hivavaka hitany aho toany ary tena tsapako hoe tena tsapany fa tena tia azy ny dadany. Eto zany a tena reo zanakitsika reo ny mijery antsika hoe manahoana moa dia zao ny amaraparana an'izitsika. Le monde n'a pas tellement besoin de grands esprits, mais des hommes honnêtes qui sont une bénédiction pour leur famille. Tsy mila olona savant zany tokantranotsika hoe manam-pahaizana mana fa olona manino izy izy manam-panahy zay inona zay fitahina ho an'izy. Ny fandriko dia zao ianao ry mama, ianao ry dady mba ho fitahina ho an'inona ho an'ny tokantrano fa tsy sanatria vao miditsy anao dia tonga andray ny rainareo zay arenina toka azonao izy mba tsy ohatra hoe tonga ianao avy any tourné, tonga ianao avy any any fitsaka daholo ninona ohatrany hoe misy liona tonga zany dia biby kely rehetra manina daholo azonao pipirina daholo karaha ohatra lasa tourné anao dia tourné vakansy lasa tourné dany liberté totale verina mba tsy ho zay zany tsika fa mba inona ozy izy mba ho inona une bénédiction pour leur famille. Mivonoana hiaino sy resaka amitiava ny famille masomidanitra ny tokatrantsika tsara. Amen. Minao fa ngamba tsisy fanontaniana intsony eny toko. Sotrapetsaka mahafinaritra mihitsy zany satria raisitsika ampoly izy fa ny fanomezana izay natao teo tsy hoe tsisy tsininy ka mety hitenareo hoe totrany tsy le tariny izy fa atao hoe en général la izy mety misy ny exception, mety misy tsy mandalo an'izay nefa le olona, mety misy tena tsy nandalo an'izay le ankizy ary le izy koa zany tsy hoe zahay mivadiny hoe takitra ohatra le fanazavana fa ny tena fanampy ny tena goavana ina dia zao dinio ny tenin'Andriamanitra, dinio ny fanampy faminanina
dia zay makely voazara teto a dia mba andao aninona araka le teny hoe rehefa maninona ozy izy rehefa miaino a dia mety manadino I hear but I forget dia rehefa maninona I see rehefa mijery a dia mety maninona mety matadidy I remember fa rehefa telo I do and I understand manao a dia mafantatra malaza ny fanindrina dia zao andao mba ampiatra andao ampiarinao tokantrano le izy dia arafetany andrano fa zao fa tsanatsika enganeny tokantranotsika mba ho inona somidafitra dia tiambony tany ho tiany anjely ho vangina malakariva amen iaraka ivavakitsika andao anokana fotoana hoan'ny zanakitsika anokana fotoantsika hoan'ny vady anokana fotoana hoan'ny tena fa andao mba anokana fotoana ivavahana hoan'ireo menaky ny ainatsika mety tsy voakasika amin'le 0 nenao ndra moa izy zany zao tony mangina eo ny anaran'ny zanakao dia mba agatao dia inona ny tianao ho ataon'Andriamanitra amin'ireny zanakao reny rehefa manao amenina mafia dia mangataka ray anankiray reny anankiray dia zany amarana azy mba azo fatarina hoe izany ray mba hivavaka ho an'ny zanany miaty zany hivavaka ho an'ny zanaka vavy rehetra izany reny mba afaka hivavaka tsisy reny misaotra fa nisy reny anakiroa mahitsy ny ray ara misaotra betsaka tsy maninona ianareo miravavy hivavaka ka ny anankiray a hivavaka ho an'ny zanaka lahy rehetra ary ny anankiray a hivavaka ho an'ny ray aman-dreny ny anerina zany a hivavaka ho an'izy hivavaka ho an'ny zanaka lahy rehetrarehetra ary ny ray aman-dreny etoloha hivavaka ho an'ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana rehetra totso zany a ifananana zany manetsika hivavaka mangina eo toerana eo ary rehefa manao amenina dia anomboka ny ato dia makary dia mamarana izy tena mieliara ny fandrina ivady ny fandriny rehetrarehetra dia zao mba hotsaronareo ny lesona sarobidy a zay nomena teto a dia rasofitay misy anakoko reny a ny fandrina ihany koa ay misy zazakely indray misy zazakely any dia mba leo mila tomotso manokana le zazakely akasitraka letra ngamba mba misy mba fahasorovana kely ny fandro iray a hosoronanitra ny tokantramonareo ary hotsaronareo mandrakariva ny lesona sarobidiny arantsika teto efa ho avy ny tompo mba ho isa miaraka itsena topenanao lanitra tsika minakavy soavany ihany tsara fotoana pitso mare eny ary ataontsika
loatsika hitsangana dia alao hira anankiray ny asoavanao dia mifanitsay dia hivavakitsika minao fa tsisy adintsoa zany afaka ditsy pasteur ia eny ary ny asoavanao ataotsika ny andiny voalohany a dia hivaokitsika fampiarana misaotranao tokoa zay fa noho ny fahasoavanao dia mbola velony zay menakavy noho ny fahasoavanao dia azonay antoka fa navelanao ny fahotanay tsiraray avy noho ny fahasoavanao dia afaka nefaly teto zay tamin'ny fandiniana ny fitiavanao anay ny fitantananao anay misaotra tompo noho ny fotoana rehetra navelanao ny nanovanay teto engany zany fotoana zany dia anamafy ny fankatiavanay izay samizay anamafy ny fitiavanay ny tokatraminay ary anamafy ny tena fatsapanay fa manokana izay tsiraray avy manokana ny vadinay manokana ny zanakay tompo engane mba ho tanteraka amin'ny tokatrano tsiraray avy lay fanondrina dia mba hatonga ny tokatranonay hosomon-danitra kely dia ambony-tany ka zay rehetra mahita ny tokatranonay zay rehetra mifanerasera aminay dia atsapa fa manana anao zay ary ianao no Andriamanitray tompo malalo mety izy ianao hivimina ny tsiraray avy angatahako manokana tompo mino afa mety ianao noho ny famindraposi ny fahasoavanao jereo ny tokatrano tsiraray avy jereo ny ray mpianakaviana rehetra ny reny mpianakaviana rehetra ny zanakay tsiraray avy fantatray tompo fa tianao ho any an-danitra zay fantatray any koa nefa fa satana dia mitady ny fomba rehetra tsy hatonga anay ho any an-danitra Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra mandresy ianao Andriamanitra be fitiavana ianao tompo jereo ny fiainam-pianakaviana tsiraray avy ary engany ny fotoana zay niaranay teto anamafy olona ny fankatiavan'ny mpianakavy hiatraiky amin'ny fiangonana ahazo ny fiarahamonina ka tonga fanay maro hovonjena rehefa ho avy tsy hoe miraolahatra tompo malalo misaotra amin'ny sabata mahafinaritra menao anay tafitsasoana tsara amin'izao andronao masina izao zahay tamin'ny tany ny dianay raha ody ny anjerinao mihitsy ny tantana ny tanany tsiraray avy anomeny ny tsiraray dia fantatrao fa mety mahasoa anay amin'ny lafiny rehetrarehetra anomena ny toromasomany ary moa anay raha mipitso maraina afanay mbola midera sy manome voninahitra aminareo ka anaovanay ny fotoana rehetra mampitso ary mbola hitoy ihany koa ny amin'ny izao fianam-pianakaviana izao ny volan-kandro tompo misaotra ny mivalivavaka satria azonay antoka fa amaly izany ianao tsy noho ny aminay fa noho ny amin'ny Jesosy zanakao misaotra ray maralo amen.